atolotry ny radio antsiva ho anao amin'ity herinandro ity. Tantara mitohy nampitondraina ny lohateny hoe fitaky ny fitiavana. reto avy no nitsangaina manokana ny miainany tantara Radimialitera Jeny, Ferdinand Rasolaromanana, Benjamin Nanja Mandresy, Diana Jessy, Rakotomanana Fanjanilaina. Nanoratra ny tantara Nanja Mandresy. Tsy izany anaka fa nampiantso anao satria nitaonanao efa mandroso ihany, nefa tsy mbola hita hoe ahoana izay mety ho toy ny tokantranonao. Efa mba natokako mantsy ity fotoana ity mba hivorintsika ato ka ahoana ny hevitrao? Misaotra dada tamin'ny fitiavana nasiona aho. Sady izay indray vao mba mivory toy izao. Mino aho fa zavatra asony dinika hoentin'ny dadana any io. Eny ary, tsara raha tomboka amin'izay ny dinika rehetra. Voalohany aloha anaka dia fanontaniana napetrako aminao. Alefa sary fa vonany amiala ny dada e. Hono anaka, Eny to? mba efa nieritreritra mikasika ny tokantranonao ve ianao? Zany hoe efa mba manana fikasana hiditra ao anatin'izany hoe tokantrano izany ve? Efa vonana ihany fa sarotra ny ery dada raha izay vehivavy no teny fitiavana voaloha e. Manahirana raha ohatra ka hoe zany anamafy an'izany na iresadresaka amin'izany amin'ny namany e. Na izany aza mila mitondram-bavaka koa nefa tsy hoe miandry fotsiny. Ary aoko fantatrao fa efa 20 taona anie ianao e. Nefa mbola tsy misy mandomba ravarana ihany hatramin'izao. Asa na mba efa nijereo ankizy niara-nihira taminao ianao. Zaza ray ny kely indrindra ny andry zareo. Ny zanaky ny ankizy sasany ary moa efa mianatra eny amin'ny EPP mihitsy e. Ny anjara nga moa ry dada azo terenao izany a. Izay lahatra voafaritra Andriamanitra ihany io. Marina tokoa aloha zany, nefa mba mila manana hetaheta ihany na izany aza. Rehefa tsy mihetsika koa moa ianao, inona no tonga eo e? Fa hono ary dada, sao mba misy sosikevitra azo ny dada omena aloha e. Zao no izy. Hitanao tsara moa fa misy reny asa fampahiresana reny any am-piangonana. Tsara raha mba mandeha ihany ianao. So mantsy sanatria misy reny antsony Ntaolo reny hoe tsatoka any amin'ny fiainanao any. Inona koa izany ry dada? Mbola tsy naheno an'izany mihitsy raha tsy vao androany a. Tsatoka ahoana koa izany? Mba hazava hoe ry dada? Toa mahaliana mantsy izy izany koa. Noho tsara re. Ny atao hoe tsatoka dia karazana asa maizina izy io. Zany hoe asan'ny devoly. Ahoana tsara hoe ry dada? Asan'ny devoly ahoana? Na izy io vokatry ny fialonana avy amin'ny namana, na avy amin'ny findramana akanjo nanaovan'ny hafa izay misy anofana miasa io ao aminy. Mafisiko kely ilay hoe fialonana avy amin'ny namana, izany hoe manana toetra mety tsara velatsy izy dia moto mifandray aminao, nefa manana tetika amin'ny tenanao. Lasa izy mandeha amin'ireny mpimasy ireny dia maka ody mahery ataony aminao. Ohatra hoe alefany amin'ny alalan'ny rivotra, ahositra amin'ny menaka, ataony amin'ny sakafo, sy ny sisa. Maro be ny fomba anaovany azy amin'izany. Tsy fantatrao mihitsy ny fiatraikany eo no eo, fa misoko miadana. Dia mety misy olona mavita an'izany ve ozy izy dada? Zava-dozana izany e. Heverinao fa tsy havitana zavatra moa ny velonana ry haingo. Mila mitandrina ihany fa ratsy anetsy kely lalany. Raha ny fandinihan'ny dada ary mety ho tratran'izany tsatoka izany ve izaho sa ahoana? Ndiana aloha mamonjy fitoam-bavaka matetika dia ho hita eo e. Tena mahalasa ny saiko izy izany marina. Valaketraka fotsiny eto mandinika an'izany zavatra lazainy dada izany. Maro be tokoa ny ery dada ireo ankizy promosiona tamiko nefa saika lasa nanambady daholo e. Ny ankamaroany dia efa niteraka avokoa. Eny e, na izany aza toneo ihany ny fo tandremo ny namana mba mailo. Nefa aza dia mandray ny namana ho ratsy na izany ary. Ary aza manao fihetsika hafahafa amin'izy ireny moa mba tsy halalany hoe misy zavatra hihinao e. Endry dada, matokoa fa hanomboka anara-maso ny fiainako manomboka hatreto. Zay mihitsy e. Dia aza matahotra fa sao dia reraka miloha eo e. Zay aloha fa mandehana amin'izay manao raharaha e. Misaotra ry dada ny amin'ny torohevitra. Andeha ary aloha vetivety e. Sady efa tokony hiantsena tokoa. Dia jereo amin'ny fiterinao ary ny vola rehetra rehefa andeha ianao e. Jereo tsara zavatra tsy ampy ato dia ento.
sady efa sabotsy rapitso dia tsy hanana fotoana entsenana intsony ianao raha tsy androany ihany. Ie, lasa ry aloha e. Tena mampalahelo ahy mihitsy ny zanako iny marina. Tsapako tena manana fahendrena amin'ny fiainana nefa dia tsy mba manana an'izay anjarany. Aleo entina mbavaka hatrany mba hahazo valim-bavaka e. Lasa atao andro fiantsenana akindry izany e. Mbola nandamy mantao an-tranaka izy ato taray kely ah. Fangandrika efa avy any an-tsena no toa tsy mitondra ninina intsony. Efa tamina raina. Mba lasa alondra indry izany. Ka ahoana? Tsy aleo ve mba miaraka any e? Sandrimaka be? Tsy misy zavatra vonjeko intsony ka. Efa ao ny anay dia izy mikarakara toandro ao. Ary lasa ezaka izy zanak'indriny toa mandeha irery. Lasa nentin'ny dadany ihany ka. Tonga hitsangatsangana nefa za tena vizaka be dia bara no nitondra azy ihany. Izany veky? Sambatra kindry raha zaniko. Fa miresaka an'izany ihany ho andry e. Finina marina kiny olana ny tao mbola tsy manambady fondry a. Nenay kiny zandry ny azy tefa ho tonga ety an-tany ndraiko. Tena mba lasa mihitsy aky ny saiko hoe inona marina no mahatonga tsy mbola manambady foana. Nisy namosavy sa efa zao mihitsy ny lalana voasoratra ho ahy e. Ny hoe nisy namosavy aloky mety tsy ho izay a. Fa ny anjara tokoa angamba no mety hoe tsy mbola tonga. Ka niresaka zavatra hafahafa tamiko aneky dadanay e. Teo no nahalasa ny saiko. Hoe ahoana ky? Azondry lasaina anao ve? Ndraso anefa tantaraiko andry e. Izany hoe mba hampindry fanazavana raha misy zavatra fantatry ndry. Eny ary e, aleo fa raha misy zavatra fantatro mikasika ny zavatra tantaraindry dia ampiako ndry. Eno tsara ary ahy e. Fa ny angatahako amindry dia aza lasaina amin'ny namantsika fa mantsariko rorohan eran-tanàna eo ah. Aza matahotra kindry fa ho tazomiko tsy ambara telo izany a. Dia izay ky ny vaovao mifampiresahana izy dada tao ah. Misy marina ihany izany zavatra lasaindray izany. Tena misy tokoa ny fananitsatoka izay mahatonga ny tovovavy tsy hanana ny anjarany. Dia ina ky ny ataoko ah? Ahoana ny alalàna fa misy an'izany-tsatoka izany tokoa ah? Amin'ny fomba ahoana ny ahafahana amin'izany? Ndraso aloha ny tany andren'olona manam-pahalalana ireny ahy e. Dia miresaka amindreo ihany rehefa mahery vaovao. Ataoko lahasa mihitsy ny momba an'izay fa aza matahotra indry. Tsy hanonona ny anarandry amin'ny toerana alehako izay anontaniako anazy. Fa rehefa mahery vaovao mari-potitra fotsiny aho dia miantso andry. Eny ary e, dia misaotra mialoka amin'ny fiara-miasa. Dia ity aloha misy vola kely mba entandrianao go teny am-pandehandehanana any e. Tsika ny mpinamana fa tsy hoe olona hafalaindry karama e. Na izany ary e, misy fotoana andrio very ihany aneky izany e. Endrerako, na izany aza mba mailo ihany ndry rehefa mba misy manontany an'izany amin'ny olona hafa any. Marina mihitsy aloha izany e. Ny ratsy tokoa anie ka tsy tery lalana e. Izay aloha fa mandra-peo ndry e. Sao dia efa tonga ao izy mianaka izay. Misaotra betsaka kia, mampamangy any amin'ny zareo any e. Saotra kely rengo a, fa izao aleo tsisy afantatra mihitsy aloha izao ny iza n'izy, na dia njato aza. Eny kia aza matahotra indry. Izay ary e. Eny ary e. Ary ohatran'ny diso lalana anie izaho izany e. Tena diso variana loatra dia aty amin'ny lalana tsisy ny andehanako. Aleo mihitsy aloha hipetraka eto ambony bozaka eto maka saina fa sao dia hanaonao foana any an-dalana any. Tena mahalasa ny saiko mihitsy mantsy ny tenin'ny dada mikasika an'ilay resaka tsatoka iny. Azoko antoka tokoa fa tena izay no mahazo ahy. Matoa tsy mbola misy makavady hatramin'izao. Ny namana rehetra nefa efa lasa mialoha daholo. Oay, Fina koa ty mahavariana ny haingo eto. Njato marina. Ary tsy tazako mihitsy ny avianao teo e. Ka ianao ne tsy navariana be dia tsy mahita mihitsy e. Sady lozanao miondrika be eo. Marina tokoa aloha izany e. Tena diso variana loatra. Soary fa tsy olon-dratsy ianao fa ratsy izany angamba. Asa izay nanjoa ahy teto. Azafady hoe ry haingo. Ahoana izay? Raha ny fijeriko anao izany anie ka ohatry ny olona manan'olana e. Sa diso fijery a? Misy marina ihany aloha izany e. Nefa tsy dia olana ka. Afaka mipetraka eto aminao eto ary velo zah e. Dia mba miaraka mizara olana aminao eto. Tsy aloha tsy eto. So mantsy ka misy mahita dia anahirana ko. Ka tsy misy lalana anie aty e.
ianao nga mandiso lalana taminao diso variana be loatra toy io. Mipetrapetrara aloha eto e, nefa tsy dia ela loatra andresantsika an. Sao mantsy misy mahita ka manao tatitra any amin'ny vadinao any. Eny ary ka tombo ary ny fanazavanao e. Izao ary e, nefa mialohan'izany aloha aleo mba tsy ambara ty an'izao resaka izao an. Aza matahotra ianao fa ho tazomiko izao mba hanapiako anao e. Eny fa na dia ihany aza. Tao variana tampoka anie ianao izany ry haingo e. Tsy tapa-kevitra nilazan'ilay olana indray nga? Tsy hoe izany fa mba variana kely fotsiny aho e. Ka tomboy ary ny dinika fa mandeha ny fotoana e. Izao ary e, ilaiko mihitsy mizara izao zavatra mahazo azao fa mitady tsy ho zakako mihitsy izy izany. Alefaso fa mihaino anao ary ahy e. Azonao ve izany no fanazavako sa ahoana? Izay izy rehetra, tsy misy adino. Karazana ho tantara ihany anie izany zavatra mombanao izany e. Ie, efa fantatro fa misy tantara ary mety ho sarotra, fa ny fanampiana izao no tena ilaiko aminao. Eny e, misaotra anao tsy nanafina an'izany tamiko aloha e. Manana fahatokinay ianao matoa nanambara an'izany e. Izao angamba manao ataontsika aloha. Aleo sika hisaraka eto. Manome toky anao aho fa hitady vahaolana mahakasika an'izay. Aza adino a. Aleo tsy ambara amin'izaniza mihitsy aloha izao. Eny fa na dia ihany aza. Eny ary e, misaotra betsaka amin'ny fiara-miasa. Mandram-piona ary aloha ianao e. Mirary soa dia aza manahy fa hanampy anao arak'izay azo ataoko ary haingo a. Misaotra betsaka ny zato a. Izay fa veloma ianao e. Veloma ary e. Fa taiza ianao n'izao vao tonga dia inona izao ny laoka nentinao any? Mora masaka sa... Ie, mora masaka ka. Mbola somary naka-rivotra kely tany ary dada dia izay nataraiky aho. Hainao ihany mantsy ny zava-misy e. Tandremy ianao ry haingo fa toa tsy ho zakanao anie ny fanazavana ny lazaiko anao e. Aza matahotra ary dada fa tony tsara aho. Izay mihitsy mantsy no nahatonga naka-rivotra kely aloha. Izany hoe nandinika izay tokony ataoko e. Fa hono aloha ry haingo a. Ahoana izay ry dada? Sao dia mba sanatriana paritako ao tany aloha ny zavatra mahazo anao e. Tsoroko aminao tsara fa zavatra saropady anie reny resaka reny. Tsy mbola nisy olona andresahako an'izany ka. Azafady aloha fa hikarakara sakafo ataondra aho e. Sao koa mbola maika handeha dada. Tsy maintsy mandeha mihitsy aho tolakandro fa hamonjy fivorian'ny zokolo eto an-tanànako. Fa hono ary dada? Nareo mantsy tsy mba mivory raha tsy misy zavatra goavana amin'seho eto an-tanàna. Marina mihitsy aloha izany e. Tena misy loza mandindrona ny tanàna mihitsy ireo mpandinika eto an-tanàna. Indrindrandrindra amin'izao fotoana tsy efa isian'ny orana izao. Dia afaka ny anao inona nefa nareo amin'izany fivoriana izany e. Angano moa ry haingo afaka anao inona tokoa fa mba mijery izay mety tokony atao tsy viavian'ny orana ara-potoana. Zavatra sarotra anery dada izany antony fivorianareo izany e. Ary fangamo eto tanàna ihany izao orana taraiky izao fa tsy manerana amin'ny faritra mihitsy e. Ary tsy mba mandiny zavatra koa nenao izany e. Tsy hitanao anga ilay orambe tena maizina ty iray tapitendrombohitra ambolo be iny. Sady izay tena lasa nanodidina mihitsy. Ny zava-doza teto amintsika ihany tsy nisy fa voadidina orana ny tanàna. Mety izaho mbola nitsipina masom-bolo tao ambany-drihana angamba izany ka. Sady ianao koa anie naharitra be tao ambany tokaiza moa nahita an'izany. Fa izao ary dada, misy zavatra mba tiako fantatra kely. Alefaso ny fanontanianao fa mihaino anao ahy e. Inona marina moa izany no tena eritreritrareo raha izany no mahatonga anareo mivory e. Mety hoe vita ve izany ny fivoriana dia hilatsaka ny orana? Mbola itoy. Fitaky ny fitiavana. Radimel Terajeny, Ferdinand Solaromanana, Benjamin, Nanja Mandresy, Diana Jesy, Rakotomanana Fanjana Ilaina. Nanoratra ny tantara Nanja Mandresy. Zavatra sarotra anery dada izany antony fivorianareo izany e. Ary fangamo eto tanàna ihany izao orana taraiky izao fa tsy manerana amin'ny faritra mihitsy e. Fa izao ary dada, misy zavatra mba tiako fantatra kely. Alefaso ny fanontanianao fa mihaino anao ahy e. Inona marina moa izany no tena eritreritrareo raha izany no mahatonga anareo mivory e. Mety hoe vita ve izany ny fivoriana dia hilatsaka ny orana?
hainao ihany moa anaka fa tamin'ny 3 taona lasa izay dia nisy zavatra toy izao. Araka ny zava-misy dia ny sara roa ny hevitry ny mpandinika. Tao ny teny hoe mila mampiditra fiangonana eto an-tanàna sika mba hisy ny fanatrehan'Andriamanitra eto. Tao kosa ny teny hoe mila manao soronombo mazava aloha mba hangatahm-pitaina amin'ireo razana. Ary tao ny teny hoe mila mamboly azo fa be loatra ny doro-tanety teto. Hevitra misaritaka anie izany ry dady e. Dia inona ny hafarany? Ny hevitra izany na rahana? Misaraka maina e, tsy nisy ny ray saina na ray aza. Dia nilatsaka ve ny olona tamin'izany korotan'izany? Nilatsaka ihany fa efa 5 volana taty aoriana. Tara avokoa ny fambolena rehetra. Ary ny fandriatana ny rano sotroina tamin'izany. Samy nanamafy ny heviny hatrany ny rehetra e. Ny alafo ny zavatra amidy teto an-tanàna tamin'izany. Ary efa kely dia kely koa ny sakafo. Ka raha azoko tsara amin'izany fivoriana trehany dady izany anie manamafy ny hoe hisy korotana indray ahy e. Tsy maintsy ho izay ny zavatra hitrangetro ny ray e, satria samy efa nivorivory teny amin'ny sisiny teny daholo ny olona rehetra. Tsy mba misy miray saina mihitsy. Fa karakarao no sakafonao fa akaina kely e. Tsy ho hita ihany ve ny toeny rehefa avandry. Eny ary. Ahoana ary ity marina? Tia zaly ny teny tamin'ny dada hoe tsy nilaza tamin'iza ny zavatra mahazo aty. Fa saripady be hoy izy. Nefa dia efa olona roa sahady izay no efa naheno. Ka tsy saka-komponina rery kosa aloha ilay izy e. Izay ny tena marina. Ary mahavariana koa anie dia tian-jato e. Aleo izy tsy ambara amin'ny anizo zavatra izao. Nefa dia any vady no naheno an'izao voalohany. Koa tsy vao maika hoe fanaretaka raha izany. Na iany koa aza mantsy dia nilaza an'izany koa. Dia mitandraraha aloha fa mandeha ihany izany fotoana izany. Sao dia ho tara fivoriana eto koa dada. Dia inona marina ary izany no mahatonga ny haingo tsy mbola hisy akavady e. Nefa anie tsy hoe olona manitra na sanatria manan-kilema na koa ratsy tarizy e. Fa olona tena azo lazaina fa manana ny maha izy azy mihitsy. Raha mihoatra ny tovovavy eto an-tanàna dia izy ny manana bika aman'endrika tsara indrindra. Dia ahoana ary? Na ireo zanaky ny mpana na ireo sahirana na ireo atonontonony izany dia tsy misy manontany azy mihitsy. Tena mba mahavariana. Ny any efa ty efa hisy zandriny indray ny zanako. Ry tovovavy sasany ary izao efa miditra ao anatin'ny tokantrano avokoa. Sady izay any amin'ny tanàna hafa no makavady fa tsy eto. Inona ary ty mahavariana anjato eo an-jaridaina eo e? Tsy mba fanao mihitsy izao ka. Tsy matory nefa dia miankina fotsiny eo amin'ny hazo ao. Sady izay mitsotra dia mivonkina dia mihodina. Ohatran'ireny hoe misy adi-tsaina be ireny. Ary sao dia sanatria ary ka marary e. Nefa ve dia tsy ho lasainy amiko izany? Amin'ny fomba ahoana ary izany no hanampiana ny haingo e? Iza no mety hahafahan'ny olana? Izy nefa tena mampalahelo mihitsy. Ny taona me mandroso, ny tokantrano tsy mbola misy fanantenana. Ary ny tena hitako mandreraka ny sainy dia ny fahitany an'ireo tovovavy niarany lalao taminy. Izay efa niteraka daholo. Mafy ihany aloha izany e. Nefa afaka ho aiza moa? Diso toraka ihany aloha raha ny fandiniko an'ny fiainana e. Tokony hoe vao lasa nanambady ny ankizy namany dia efa mba nitady vahaolana izy. Na hoe ilaza an'izao tamin'ny namany. Dia inona re no ataoko e? Ary maninona ary izany vatako izany no toa ohatran'ny mavesatra be izany. Mila tsy ho hafa mihetsika mihitsy anefa matsiaro tsara hoe tsy mbola natory. Dry! Fa ahoana koa ireo tao am-baravarakely no mihetsika toy izao nefa tsy misy rivotra mahery akory. Andriamanitra! Tena mivoho azy koa anie izany varavarambe izany e. Nefa dia nasiako karetsaka io. Loza marina. Fa ahoana koa ary izao? Ary sao dia ny saiko raha mamorona no tsy zavatra mahazo aty. Tena normala tsara ka. No voho azy mihitsy io varavarambe io. Ary mihetsika ho azy toy misy mahametsika koa ny rideau. Marina mafy tsy misy mahatoto tafitra tao trano ato. Marina e. Nefa andro atoandro be izao.
aleo foaingana aloha dia hovahana ny varavarankely. Loza marina, tsy afa-mihetsika, tena tsy afa-mihetsika. Misy manaloka ny milalatsara izany. Ohatray toa tsy misy olona akory, fa voninkazo pasana ve nisy nametraka eo amin'ny varavarana io, sady ilay voninkazo tany amin'ny maty io tadidiko tsara mihitsy na dia efa 3 taona aza, nefa dia izy toa tsy mbola niova akory. Tamin'izaho nanadio fasana teny nefa hitako efa simba tanteraka mihitsy. Iainga Oay, dada, efa taitra mihitsy aho. Fona aloha dia matera-tsemboka anao e. Jereo ane raha tsy kosa mihitsy ny akanjonao e. Fa nga diso natory be loatra ianao dia nanonao fratsy. Ary naka izary ilay voninkazo fasana teo e. Nefa dia teo amin'ny toerana anjoron-dada mihitsy ny misy azy. Iaingo a, miresaka aminao ne izaho e. Fa naninona ho ahy ianao tia mitera-tsemboka toy izao? Ahoana ho dada? Fianao ty veloha marary. Fa ahoana ho ahy ianao ty? Maninona? Tena marary be izany lohako sandro dada. Sady visaka be mihitsy ny vatako nefa. Oviana koa moa ianao ty matory atoandro be ohatran'izao e. Sady efa amin'ny 5 hariva ne. Aza vao amiko mihitsy aloha zao zavatra izao fa tsy mazava ry andro ka. Mipetrary loha dada dia azavaiko vetivety e. Ka tsotra kely ane izany ry ainy dia mavesatra loatra ny ady-sainao dia lasa manonofo ratsy be ianao. Satria lasa mifantoka be any ny sainao dia namorona zavatra hafa mihitsy. Efa nilaza taminao ne zary dada hoe tsy natory aho fa tonga saina tsara e. Raha izany ary aiza hoy ianao izay voninkazo pasana eo. Nolazainao fa teto ambaravarana teto. Ka aiza? Marina ianao izao. Ahoana marina ary izany e. Tsaroko tsara nefa fa tsy natory izany aho. Mandehana aloha ampidiriny koa fa andehako omby any an-tsaha e. Sao dia tsy voaroka amin'ny be mamantsy. Ndao ary e. Aleo amin'izay aho hiala teto fa izay aho vao nanomboka nahazo ainy. Dia izay ry njato ny zava-misy omaly tolakandro ah. Tsy ny izay lazaiko mihitsy dada. Aminao ary, inona zany zavatra tonga taminao io? Araka ny filazanao mantsy dia hoe nanaloka tao an-dalantsara le izy. Avy eo dia nametraka an'ilay voninkazo pasana teo ambaravarana. Ka izany mihitsy angery njato mahatonga nanantona anao amin'ity toerana manginginy ity e. Tsy fantatro hoe ino io zavatra io. Ary maninona moa ry haingo raha mandeha makany amin'ireny olona pahity ireny a, na rem-pitaizy ireny, na pomasy, manontany an'izao zavatra izao. Resaka hafa mihitsy mantsy izy ity. Tsy mety izany ka. Raha fantatro dada hoe mandeha any aho, asa angamba izay mahazo aho. Ary maninona moa raha mba makany aminao sika dia miteny any ani e. Tsy azo atao izany e. Efa ino fepetra nilazaiko anao tamin'ny voalohany. Mety hiteraka zavatra hafa aminay ny fitantaranao an'izany amin'ny ani. Indray ary e. Dia inona izany no atao? Oay, iny ani. Ndana ingana aloha vonjeo izy fa izay avy natao ambadiky ny hazo ato. Ohatry? Fa avy taiza? Nitady anao tany an-trano fa izy dia alehantsika izay e. Ay ianao andeha hiantsena. Fa hoaiza aloha izany e. Ka antany an'ilay fivoriana nataon'ny Ringara be iny e. Izy ihany manko izao no azo anontaniana tsara sy tena manazava amin'ny atsipiriany a. Mikasika an'ilay hoe orena tsy tonga ra-potoana ve izany e. Yes, izay mihitsy ka. Ka tsy aleo aloha miantsena dia avy eo tsika vao miaraka makany e. Ka andao ary e. Saika ratsy ny marina. Dry, finona koa to mampierikerika anao ohatr'izao e. Fa nga nisy olona niaraka taminao teo sa nisy olona nanome fotoana anao? Andao andery ihany fa aza tia mirediredy eo ianao a. Lasa efa mirediredy indray aho e. Dia izay ry zareo ny zava-nisy tany toy ny mahazatra e. Tsy nisy hevitra tapaka fa samy nakao azy. Mandreraka mihitsy. Ny tena olana koa dia tia mpitondra tsy mba mijoro amin'ny heviny ity mihitsy fa raidraisina daholo ny hevitry ny olona rehetra na dia tsy mety aza. Ny fotoana fotsiny very tany. Mahatsiravina mihitsy.
Efa tsy misy tsony ny fahendrena rehefa miresaka fa samy miakatrakatra be daholo entin'ny fony avy. Fa hono ho ahy e. Eny tompoko. Tena mbola mandaitra marina aveo ireo zava-padimy eto amin'ny tanàndreo e. Samy manana ny farasen-dahatra io. Arakaraka ny finoan'olona ihany koa no mampahery ny fady sy ny hoe tsy misy dikany. Dia ahoana izany io fa ribeany avaran-tanàna misy manompo io? Nefa sady ampisotroany olona ranompo no sady anasany olona lamba ihany koa. Toa izay rehetra anontaniana dia tsy misy mahafantatra azy ao anatiny io. Fa inona marina ny ao e? Ny raso ary fa azavaiko anareo e. Izany hoe tamin'ny fotoana mbola nahakely anay raiky izy dia toy izao ny zavaniseho. Tsaroako tsara mihitsy fa izany nahita zavatra teo tamin'ny voalohany. Samy elo mahazo toerana kely sika fa ho lavalava ny zavatra tantarako eto e. Sady za tsy miasa an'io dia malalaka tsara ny fotoana iresantsika eto e. Ary hono ho azafady. Eny tompoko. Nakaizy haingo e. Ngalasa ny atsasa. Nisy dina lehan'izay ho no eny amin'ny ankizy korala miaraka aminy eny e. Asa toa hoe namerikira tao amin'ny lahady anga. Sady tena mamira mihitsy ny haingo iny e. Eny are, alefaso amin'izay fanazavanao fa miaio izay. Zao ary andeha andromby tamin'izay fotoana izay mbola tovolahy kely mihitsy. Sabo tamin'ny 7 ora maraina tany ho any. Tena diso lasa loloatra koa za zany andeha andromboka. Aleo andrasany eto amin'ny manodidina ny farihy eto aloha fa maraina loatra ny andro. Zay vao mandeha midina any an-tsahany. Sady oatra mbola misy fanalany fa mbola tsy tratry ny andro amin'ilay be ala be dia takonako. Eto ambony vato eto mipetraka dia mahazo aina tsara. Hoatray, fa ahoana koa zavatra mihetsika eo ampovoan-drano io izany? Sa ve ny masoko ny mandroa? Ny raso hitsangana mihitsy aloha dia jerena tsara ko arotro ny mandroatra anie izany rano izany. Tao anatin'ny fotoana izay nahitako ny zavatra nihetsika teo ampovoan-drano izay dia nisy tovovavy kely izay zanak'olona mananotena nandalo teo hakanana ny tsaha. Ny zavatra tsara ampahafantarina anareo rika izy dia izao. Maona izy io, izany hoe tsy miteny sady mareniny. Nefa ny zavatra nahavariana ahy dia lasa niteny izy rehefa nahita io zavatra io. Tsy nahateny tao anatin'ny fotoana fohy aho. Avy eo izy nanantona ary niresaka tamiko. Nandritra izay dia nisy mpiandrony maromaro koa niandrino teo manodidina ny farihy io, izay samy namako avokoa. Dia nagaga anery zalahy nahita ny tovovavy kely io niteny sy ny resaka. Tsy naharitra izy ireo ka nanantona anay, dia toy izao ny resaka nataony. Avy eo izy nanantona ary niresaka tamiko. Nandritra izay dia nisy mpiandrony maromaro koa niandrino teo manodidina ny farihy io, izay samy namako avokoa. Dia nagaga anery zalahy nahita ny tovovavy kely io niteny sy ny resaka. Tsy naharitra izy ireo ka nanantona anay, dia toy izao ny resaka nataony. Tena fahagagana ho ary laingo tia mahita anao miteny sy mandrety nefa olona narenina sy moana ve? Sa tsy izay tiana lazaina? ie, izay mihitsy. Fa ahoana e? Inona ny mahatonga an'izao zavatra izao? Jereo anefa ny tovolahy rehetra eto azy variany tsisy mahateny. Sahoatra fahazavaiko anareo e. Misy fanahy miasa ty faribe ty. Ary Ahoana tsara hoe laingo io? Misy fanahy miasa ahoana? hitako tao anaty rano tao izy teo. Ary nivoaka dia niditra tato amiko. Dia izy no nanasitrana ka nahatonga hiteny sy nandry ohatran'izao. Ay, tamin'ireo tovolahy ireo nisy niazakazaka nakany an-tanàna ka nilaza ny zava-misy. Tsy nisy toy inona akory dia feno olona manodidina anay. Samy gaga sy entana avokoa ny olona rehetra. Tonga teo koa ny reniny laingo izay tsy nahateny fa nirotsatra ny maso fotsiny nanantona an'ity zanany. Ilainareo hajaina ty farihy ty manomboka androany noho ny fanahy izay miasa ao io. Tsy azo ampisotroana rano eto ny omby. Tsy azo anasana lamba. Tsy azo ilomanosana. Taoriana kely ny resaka nataony laingo dia lasa izy nidina tao anaty rano. Tsy nisy nahetsika ny olona rehetra. Ary ny andro teo amoron-drano teo avokoa. Afaka fifatratiny teo dia niverina indray laingo avy tao anaty rano. Saingy Ahoana tsara hoe ringarabe? Nidina tao anaty rano dia niverina avy tao anaty rano dia aza tapahana aloha ny teniko fa manjary tsy azonareo e. Eno a?
manjary tsy azo tsara mihitsy ilay fanazavana. Ahoana ary ty zavatra hita amin'ny masoko ty? Tsy maty laingy fa miakatra moramora avy tao anaty rano iny. Ny zavatra nahavariana ry izy roa dia izao. Sahala amin'ireny hoe misy tohatra ireny avao anaty rano tamin'ny laingy niakatra ny moramora avy tao. Tsy lena ny akanjony, tsy nakasika ny volony akory ny rano, toy ireny olona ety an-tanety ireny mihitsy. Nefa dia avao anaty rano izy. Ary reto zavatra lazaiko manaraka reto no tena nahavariana tanteraka ahy. Oay, aive misy vahiny ato trano e. Manahoana nareo roa? Salama tsara iaingo. Manahoana kia? Manahoana kia ania? Mipetraha aloha anao rengy fa mbola mitantara ny zava-misy mikasika an'ilay farihy be zaho eto a. Sady mahaliana be mihitsy izy io a. Rehefa niakatra avy tao anaty rano izy dia tsy ilay akanjony teo intsony no nanaovany fa akanjo menamena be zay. Ary lasa nialava be ny volony, ny tsara tarehy izy. Tsara mariana fa talohan'io dia maina ny tany satria efa imbolana mahery tsy nisy orana. Rehefa tafakatra tanteraka avy tao anaty rano laingo dia nanondro ny lanitra manodidina tany any havia. Tsy nisy 10 minitra taorianan'izay dia nisy rahona niangona, sady matevina dia matevina mihitsy. Nibaiky ny olona hody izy taorianan'io, indrindra ireo olona rehetra izay nitondra omby andrasana. Tsy niambamba ny olona niazakazaka ny hody. Ary ny zavatra mahagaga, rehefa samy tonga tany an-trano ny olona dia nanomboka ny taitaika ny orana, ka avy nandritry ny ray andro manintsitra, sady oram-be tsy nisy toy izany mihitsy. Fa gagany zany marina. Angano veloha ny tantaranao sa zavatra tena misy e. Dia hono angarabe a? Inona indray zava-nisy ny ampitsiny io? Ny reniny laingo no niandro teo nandritry ny ray andro manintsitra fa tsy nisy ninina intsony. Izany hoe tsy nipotra teo intsony laingo. Ny président ny fokotany sy ny quartier mobile ny nakazy teo vao niala teo izy. Ary nahavariana ry zareo dia lasa nisy rojo volamena teo amin'ny tanany, nefa tsy fantany, tsy hitany izay nametraka azy teo. Namidiny io ary io ny velomany. Dia io trano be hitanareo vao hiditra ny tanàna io e, satria volamena tamin'ilay tsara karazany io azony io, sady mavesatra dia mavesatra, ka na izy ara saika tsy nahazaka azy nody nefa rojo vanao amin'ny tanany. Dia inona amin'izay zany nahatonga ny farihy nisy nanomboka? Nisy mpimaso tonga zay teto tanàna izay naharaka tsara momba ny rano sy ny tantarany. No amasiny ny rano io ary ny tompony mihitsy moa zany, nefa tsy niseo teo intsony laingo na izany aza. Lasa nampiasainy io rano io nanasitranany, ary nahavariana rakizy dia tena nahasitra ny olona maro dia maro tokoa. Ary naharetin'inona dia sitrana avokoa. Lasa nanambola biby maso io ary nanomboka nametsifetsy vahoaka tamin'izay. Any noroahan'ny olona teto ny hafarany. Vitsivitsy sisa no nampiasa n'io rano io taorianan'izay. Nisy tamin'ireo mpiandromby niaraka tamiko ireo no efa lasa olobe teto an-tanàna, ary izy io no tena nanaja ny farihy be sy ny momba azy io hatramin'izao. Nataon'olona maro tokoa izy amin'izao no zava-nisy nitranga teo. Dia izay zany no mahatonga ny hevitry ny olona tsy mitovy isaky ny misy fivoriana atao eto an-tanàna. Satria nisy tamin'ny olona nresy lahatra tamin'ny fivavahana, nisy koa no mbola nitazona ny asy ny farihy nisy any laingo. Zay mihitsy. Ary ny tena zava-tozany hoe tsy mba mety amin'ny ray hevitra mihitsy ry zareo e. Eto ry ngarabe dia misy fanontaniana efa manetikitika mihitsy a. Alefaso ianona fa sao dia mba voavaliko ihany aloha e. Nefa ialako tsindry anira tsy voavaliko satria betsaka ireo zavatra mbola tsy fantatro a. Endre, raha ny eritreritranao na fandinianao moa zany e, inona marina ny karazana fanamiasa ao anatin'io farihy io ka nahatonga ny laingo tao ary nanasitrana ny laingo? Efa mba ela ihany no nandinika an'izany ry izy roa saingy tsy voavaliko a. Misy ihany ny feo, misy koa ny manam-pirofo fa hoe misy zazavavin-drano io farihy io, ary io ny asa ka navita fahagagana tamin'ny laingo teo amin'ny tanàna tamin'ny filatsahan'ny orana. Ary izay ine no mahatonga ny olona sasany izay mbola manaja ny farihy io hoe tsara mafisina hono ny fanajana ny farihy io mba ampiverina ny laingo ka andajany ranorana indray. Ao koa nefa mivavaka manao hoe vokatry ny fanompoan-tsampy ataon'ny olona eto an-tanàna no mahatonga izao orana tsy avy izao satria nanota ny olona.
hainareo amin'izany ary no mety ho vokatry ny fivoriany ady fifamalina tsy misy hevitra tapaka nefa dia maiky ery ivory ary ny tena manahirana rehefa tonga eo tsy misy zavatra vita fa ny omaly tsy miova ihany. Zany hoe raha vao resaka atim-pononana izany no miseho isaky no mivory dia rava-maina foana nareo e. Mazava ho azy zany e, tsy maintsy izay foana satria tsy mety ara-dalana mihitsy ireo na inona ataon'ny olona eto. Ary sao dia zany hevitra amin'ny fandiso zany ary no tena mahatonga ny orana tsy ho avy eto e. Tsy haiko aloha, mety ho tezitra ohatra Andriamanitra dia zao ny vokaniko. Efa dia teo daholo izany fanazavana rehetra lazainareo izany e, ary izay no nahatonga ny hevitra amin'ny fandiso foana. Ny sasany Andriamanitra ny an-danitra no afaka mandatsakorana, ny sasany fanahy laingo amin'ny farihibe, ny sasany iray vokatry ny dorotanety. Ka aminareo ary, iza amin'ireny no andresy, iza no henona? Samy mitarika olona avokoa ireo olobe avy novory ireo, ary raha ny fijeriko azy dia tsy hikambana mihitsy niza nakambana ny hevitra sy ny olona eo. Sa ahoana ozy nareo? Misaotra betsaka aloha ngarabe tamin'ny fanazavana. Angatadalana anga amin'izay aloha fa misy odiniana izay teninao izay. Ie, marina tokoa izany. Misaotra dadany haingo mizary soa e. Aleo kosa mba misakafo vao mandeha. Efa 10 minitra eo sisa dia masaka. Sady efa nataoko matsiro be mihitsy ny laoka. Ay kosako aleo miandry raha izany. Afaka mbola manao resaka ny antsika mandra-pamasaky ny sakafo na eo am-pisakafo anano koa azy. Mba mitady izay hevitra atao amin'izao fikorontanana misy eto an-tanàna izao. Mampalahelo anie ny fambolena raka izy, tsy misy orana. Ka lasa mitondra fahasahiranana ho anareo indray anie izay raha izany e. Eno ahy e. Mba satrinay izay anie misy namana izay mianaka misakafo e. Aleo mihitsy mijanona nareo ko. Dia misaotra betsaka anareo mianaka ary ho tahin'Andriamanitra tompo. Tsy misy fisaorana ry izany e. Mahasotorana tsara ary lofa iresaka tsika ko. Raha mamberina tsara ny fanazavana nataony dada tao an-trano ao tamin'izy niresaka tamin-jato sy anitao dia hoe manasitra ny tiranty. Fa tiranty kosa aloha tena raha mangamanga tsara mihitsy e. Ary aleo aloha hipetraka tsara eto ambony vato ity ary andinika tsara izay tokony atao. Dia ahoana nefa ny atao izany? Mila manao fomba ve raha hitsabo teny eto sa ahoana? Sa akarano amin'ny tavoahangy eto dia atao rano fisotro? Indraindray mantsy mba misy vokany ihany, sady izao ny tsy misy olona. Nefa tena ohatran'ny tsy sahany izany sao dia tsy miverina intsony ohatran'ny laingo eto ka ho losa. Izy ary izay tsy fantatra hoe mbola velona sa efa maty. Soa ihany fa nitondra ny tavoahangy ity aloha e. Iaingo. Nijato koa manahitra tsy. Ary efa iza koa ty ianao ohatry ny tera-tsemboka be ity. Avy nijery fambolena tany an-tsaka. Aza mampiresaka ianao ry Iaingo avy aty atsimo aty anie ny lalanao ty eo e. Tsy misy fambolenareo mihitsy ihany na dia iray aza. Dia mbola manafin-javatra amiko ihany ve ianao e. Misy fambolenanay vaovao andry nijato tany vao azo. Ay ve, raha izay indray nga dia tsy fakaka. Fa hono ahy e. Fa raha nahoana koa aloha ty entinao ty e. Rano nalaiko tany Andoharana avaratra io fa mafana be dia nisotroko teny an-dalana. Tsy ho tsara mihitsy any ianao izany ry Iaingo e. Loharano avy any avaratra ahoana? Ianao ary ty avy any atsimoko. Sady io loharano lazainao io anefa ela andritra noho ny tsy fisian'ny orany e. Fa ho aiza aloha ianao io e. Aza malaky avadika aloha ty resaka ry Iaingo fantatra anie ny toerana nalehanao na dia afianinao azy e. Raha nosotroina koa ve dia izy lomotra. Jereo anie eo anatin'ny tavoahanginao io e. Oay, tena tsy nijery tokoa marina. Nefa tsy manina fa velao ao e. Tsy mahafaty io. Za rehefa reraka nitondra azy. Tena mampalahelo mihitsy ianao ry Iaingo raha ny tany amin'ny farihy misy ny zazavavin-drano iny entinao iny. Na eno tsara ny fanazavana nataon'ny rainao mantsy ianao dia nahaka an'iny satria mba teo sitrana. Marina mihitsy izany. Ka nome tsiny ahy ianao ve sa ahoana? Fantatrao izay ny dina lehako. Na izany aza tandremo ihany sao dia anaonao foana e. Raha hisotro rano ao amin'ny farihy ihany ianao dia izao. Aleo fa angalako dia ataoko madio tsara. Ary iny fa sao dia akarary anao e. Ary aza matahotra fa hanampy anao ary Iaingo omeo ahy iny tavoahanginao iny dia mifanao fotoana eny amin'ilay toerana ny fampiresahantsika iny tsika sy ianao. Amin'ny 3 tolakandro ny fotoana e.
eny mantsony tsy dia mba misy olona mandaloko. Eny ary dia misaotra anao mialoha ary ny zato aleo ary aloha da mararaha dia vonjeko fotoana io dia mialatsiny aminao fa nanahirana anao Izay aloha fa mirary sory haingo a. misaotra betsaka ary ny zato Fady taiza ianao zao vao tonga nefa lalana kaikely io. Mbola variana nresaka tamin'ireo namako mpanao baolina ary isy mahatsao karakaraina hono mantsy manomboka amin'ny lady hariva. Heve ary tafanga ahoana koa tentinao ty. Oviana koa ianao mba nanao an'izao fomba izao. Ianao koa ty dia be kritika tsy. Efa masaka velo ny sakafo sa ahoana e? Ie, efa masaka ka. Tonga dia mandeha anareo amin'ny efitrano fihinanana aloha fa hikarakara e. Eny ariko, miandry anao any aho. Misy fihetsika niovana tamin-jato aza ny fijeriko azy teo fa nisy inona ary tany. Sady izay tsy mivaliana akory ilay teniko mikasika n'iny tavoahangy teo iny. Tsy mba tavoahangy nividianana rano tany amin'ny mpivarotra io fa tavoahangy tany amin'ny olona. Misy fihetsika niovana tamin-jato aza ny fijeriko azy teo fa nisy inona ary tany. Sady izay tsy mivaliana akory ilay teniko mikasika n'iny tavoahangy teo iny. Tsy mba tavoahangy nividianana rano tany amin'ny mpivarotra io fa tavoahangy tany amin'ny olona. Raha rano vaovao vidiana mantsy dia menamena ny sarony fa tsy orange ohatran'iny. Misy lomotra kely tavela teo amin'ny vata fa tsy hitany akory. Ohatran'ireny hoe rano nalaina teny amin'ny tatatra ireny. Tokony nafeniko tsara io tavoahangy io fa tany foana no masony any. Loza marina. Sady tsy nahay nanafina toetra kely akory aho fa ohatran'ny lasa kisentina kely tampoka izany. Fa nisy inona marina ary tany nanino ny jato ny nanao fihetsika ohatran'ireny. tsy mandeha nga dada amin'izao ataony izao Tsy mandeha ka. Zahoana misy zavatra ilana ho anga. misy resaka kely vetivetika tiako resahana ny dady izay ka Eny ary ento ny resaka ao fa mihaino anao ono ary dada tsy mipotra tsony tokoa ve laingana indrindra izay taona marobe izay. Tsy mbola hita mihitsy aloha tamin'izany fotoana izany ary ane efa nisy olona nanorina lasy teo amin'ny manodidina mba hijery sao dia mba mipotra ihany lainga indrindra isaky ny tsy nambolana fa tsisy nahita tsy mipotra izy. Karaha izany ane mety efa maty izy olombelona iny very dada niditra ao anaty rano any mandritra ny fotoana ela be tsy efa izay ny aminy Raha ohatra ka tena zazavavin-drano marina no naka azy dia tsy maninona izany izy na firy taona mijanona ao anaty rano ao ry haingo dia ono ary dada dia mbola misy mampiasa an'io rano fitsaboana ve izany ny olona eto sa tsy. Izay indray aloha ny tsy fantatro satria za dia tsy mba mandeha any loatra hainao ihany fa ny fambolenantsika ane ka mifanohatra amin'ny toerana misy an'io fary io fa maninona moa izany ry dada raha mba ritina io fary io dia hita izay ao ambany ao toa hitako mety amin'izany mantsy io. Tsy ianao irery no nanana eritreritra an'izany saingy izay rehetra nanana fikasana taonao izany ane ry haingo nisy zava-tozana azo azy avokoa ary miangavy anao aza mamerina an'izany tsonika. Eny ary ry dada fa raha azoko tsara amin'izany fanazavany dada izany ane tena mbola manana ny asiny io fary io Azo lazaina fa marina ihany izany satria izao nisy mpanampy izay nalaiko hanampy ahato taminao nanao vakansy 3 taona lasa izay. Ninitsy nolazaiko izy ity satria mety hanimba ny sainao mba tsy mbola matotra anao tamin'izany fotoana izany fa izao kosa izy dia ambarako aminao ny tena marina. ilazaloza amiko anie dada izany Enoy tsara fotsiny avy ny rahako nakany amin'ny bebe Ravao mpivarotra asan'ny ranomaina io mpanampy io tamin'izany fotoana izany ary nitondra siny vaovao ny vidiana. Niodina nandalo teo amin'ny farios ka nahita trondro mena be izay sady vaventy nilalao rano teo amoron'ny rano akaiky ny sisitany. Variana dia variana hono izy nijery an'izy io tsy naharitra ka nalainy io trondro mena be io satria tsy mba nitsaoka izay io trondro io fa noraisi-potsiny. Nasiany rano ny siny vaovao ka netiny io trondro io. Efa olona viro eo ianao no tiany azy teny an-dalana hoe avy ireno amin'ny misy azy io trondro nentinao io fa tsy niraraha izy. Ny tao an-tsainy izany dia hoe endasina atao laoka. Teny an-dalana nefa dia toy izao ny zava-nitranga. Avereno ny fananako, avereno ny fananako.
kilalao an-janako avy irery. Eny tsara mihitsy no izany feo izany saingy tsy niraharaha izy fa no heveriny fa mbola eritreriny fotsiny le izy. Ny ampy eny nefa ny fioeniny teny an-dalana. Avy irery ny fananako, kilalao an-janako avy irery fa rak'izany izay manjoana iny manjoanao. Tsy nivaky loha mihitsy io mpanampy io kanjo. Kanjo ahoana ry dada, tantaro aingana moa e. Rehefa tonga tao an-trano izy dia nafakana fotoa anaty siny misy rano io trondro ka navelany fotsiny teo ao anaty koveta. Lasa izy nitady antsy ikikisany azy, teo no nanomboka ny zava-doza. Fa zava-doza inona ry dada? Nanomboka sepitra io mpanampy io satria raha vao tsy misy rano le trondro dia sepitra tahaka antsika miditra ao anaty rano. Ny sasa-tarehy fotsiny izy nefa dia nanomboka nikikan'le trondro mena be. Ary ny zava-doza ngery haingo dia izao e. Ahoana izay ry dada? Isaky mikika an'le trondro izy dia mivotsitra ny hodiny. Isaky mikiky dia mivotsitra hatrany ny hodiny. Teo amin'izay izy vao nanomboka taitra ka niantso fonjy mafy eran'ny tokotany. Maninona tsara hoe ry dada? Avy eo niditra tao an-trano izy. Tonga tokoa ny olona namonjy saingy efa ny olona ngolana be ny vatany. Andriamanitra. Nibontsina ny kibony satria nanomboka nibontsina simba koa ny kibon'le trondro. Nety ny olona tany amin'ny hopitaly io mpanampy io ary natsoiny aingana ny ray aman-dreniny. Za kosa niantso mpitandro filaminana hijery malaky ny zava-misy satria sao dia sanatria nindrotra ny aitro ka ho zava-doza ny azo aho. Nalaiko aingana le trondro ka nafery tao anaty siny misy rano satria tsy niainy antsony. Avy eo nateriko malaky tany amin'ilay fariana galana azy. Akory anefa ny fahatairako fa... Fa naninona ry dada? Nisina nanao ahoana le trondro rehefa tonga tany anatin'ilay farihy? Ianao koa ny tsy mba mahandro mihitsy. Ka dada nela be, tantaro aingana ka. Rehefa tonga teo amin'ilay farihy dia nandrondrotra be izany le farihy. Avy eo samboaravara be tsy nisy toy izany. Tsy natahotra mihitsy tamin'izay fa variana fotsiny aloha e. Napetraka moramora tao anaty rano le trondro izay fa tsy miaina intsony. Ary vao ny tena teo amin'ilay rano dia nisy oatra ny tanana nandray izany nitondra azy ny lentika dia tsy hitako intsony. Vita izay dia nitsahatra ilay fisamboaravarany rano. Tantara izany ka tantara. Ary voma e, ary le mpanampy ny dada nanao ahoana rehefa tonga tany amin'ny hopitaly? Mbola afaka ny tantara izay rehetra ny ainany izy ka izany angeny nahalalana izany indrindra le feo izay niteny taminy. Ny kibony tamin'io nibotsiny rano be izany. Vita tanteraka ny fitantarany teo mason'ireo ray aman-dreny sy mitandro filaminana ary ny dokotera dia tapitra ny ainy. Andrekako. Vao maty anefa izy dia niaina toy ny tsy teo ny kibony ary niverina normalina ny vatany rehetra. Vao maika ary izy lasa tsara tarehy kely izany. Ary tao anatin'ny 10 minitra dia nisy rano madio nivoaka tamin'ny masikotana izay nahatratra tany amin'ny tapaky ny saotany hoany. Onaka mihitsy ny fandriana sy ny korodana tao amin'ny hopitaly ka ianao nga ahoana? Zava-doza izany a? Dia hono ary dada. Mbola misy ve izany io trondro mena be ao anaty farihy io sa ahoana? Ay, tena betsaka dia betsaka tokoa. Sady misy karazany a. Tsy mba matahotra olona mihitsy mantsy fa dia milalao eny amin'ireny moron-drano marivo ireny. Za moa rehefa mandalo eo dia variana mihitsy e. Lalaoviko amin'ny tanana ary zareo fa tsy mba mandositra izany. Izany? Dia tsy misy ninina mahazo any dada mihitsy ve? Fa za moa ngary haingo maninona azy a. Fa firaretana ho ahy fotsiny milalao an'ireo trondro ireo. Fa kosa za tsy manompo an'io farihy io izany. Raisiko toy ny farihy rehetra io. Fa za mivavaka araka ny efa fantatrao. Tena variana marina. Ay ve misy zavatra toy izany eto amin'ity tany ity e? Mbola maro ny zava-miafina eto amin'ity tany honenantsika ity ry haingo a. Izay mba tsara ho fantatry ny taranaka teoriana. Tsaingy tako ny telefona sy ny televiziona ary ny teknôlôjia samihafa e. Efa elektrônika koa zao mibaiko ny olona ankehitriny fa tsy mba ny fahendrena malagasy intsony e. Aleoloha toy izany manaraka indray ny resakitsika sy dada ka. Mba noraraha aloha. Zay ary dia izao ry haingo a. Ahoana izay ry dada? Tandremo indray so lasa saina amin'izany zavatra tantaraiko izany ianao. Endrery dada. Tena mari-potoana mihitsy any ianao izany ry ny zato e. Ie, efa tsy anjoko ery azako. Sainao tsy mba maika amin'izao fotoana antsika izao ka. Misaotra betsaka ary ny zato fa tena nisahiraniko mihitsy ianao a. Tsy maninona re izany a. Efa saika nalaiko tany mihitsy azy ianaoko. Ty aloha ny ranonao e. Oay, tena hainao tsara anie izany naka izany e. Madio be mihitsy. Ka mahafinaritra any no mikarakara anao ry haingo e. Indrindra fa mihaino aminao toy izao amin'ny toerana mahalasa amin'ny roatoniko. Izany
ka ho ary loantsika hipetraka fa misy zavatra tiako anontaniananao izay koa mantsy. Alefaso ary ny fanontanianao e. Efa natokako anao mantsy ity folakandro ity. Eny fa na dia hatramin'ny hariva aza. Ianao ngamba no asako. Efa mifitaiko daholo ny raharahako rehetra vao nankaty aho e. So mantsy ka ho lava ny resantsika ko. Marina mihitsy aloha izany e. Mijato. Fa tofininao ny tanako. Fa ahoana? Tsy voavaliko izany fanontanianao izany ry haingo a. Toa tsy tia hisaraka aminao izany mihitsy a. Ndraso aloha Njato a. Toa tsy eteny izany resakantsika izany e. Azafady aloha ianao fa... Izany ry haingo ny valim-bavaka aho e. Sa tsy mino an'izany ianao? Valim-bavaka ahoana koa? Valim-bavaka dia vadin'olona aminao. So dia efa ho lasa adala ary tianao ty ry Njato. Marina mihitsy ry haingo izany voalazanao izany a. Adala mihitsy a satria adala tokoa rehefa ty. Zao fanampiako anao izao ve dia tsy mbola pirofo aminao fa manam-pitiavana anao ahy e. Izao no tenenako anao ry Njato a. Aoka aloha fantatrao tsara fa olona manambady ianao. Ary namako akaiky daholo na ianao na iany. Noho izany atsaho tsara ny vadinao. Petra tsara ianao fa tsy mety izao. Fantatra ki izany fa tsy mety a. Nefa rehefa tereny fitiavako anao a dia tsy mahalala an'izany e. Afaka vana ny olana mikasika anay raha izay no mampieritreritra anao. Ajanony amin'ny mihitsy aloha ty resaka ty fa ohatrany tena mandreraka be ka. Marina e. Na aleo mihitsy aloha oto fa tsy mahazo aina amin'izao zavatra izao mihitsy a. Ka roviana indray ary tsy iasianao vao eony e. Ato izao ve ny fotoana tsara indrindra mba hifampiresahany e. Aminao izany fa tsy amiko e. Veloma ianao. Ary amin'ny manaraka rehefa miao isika dia aleo any an-tranonao fa tsy aty amin'ny mangingina aty. Raha izao mantsy no mitoa dia tena nahirana eo amin'ny any mihitsy izao zavatra ataonao izao. Ka mba meo fotoana raha ohatra mety aminao e. Nefa mba tsy any an-trano. Ny tena marina tsy ao masiny any e. Eny e, mbola hodiniana izany. Fa veloma ianao e. Dia misaotra ny fanampiana fa tena zava-dehibe mihitsy. Ary aleo tsika tsy miaraka fa sao dia isy ahita ka hitatitra any amin'ny anio hoe miaraka matetika tsika. Eny ary e, mandra-peo ndry. Ary aza fihinana mafy toy io ny tanako. Veloma. Ary taiza ianao izao vao tonga? Dia ianao koa izany foana. Nefa hoe hanatra volany amin'ny ravelo-mpivarotra fotsiny. Hainao ihany fa tsy mba afaka miresaka amin'ny namana raha tsy fotoana toy izao e. Rehefa miasa nga misy fotoana hiviliviliana izany mihitsy. Ary ianao tiana ka mahita valo foana isaky ny taraiky avy any am-pandehanana any e. Ka inandray ary no avaloko aminao eto e. Amorona inondray aminao ka. Mandehana aloha ampidirina koa fa hikarakara sakafo aho e. Eny ariko. Dia izao a, rehefa rivariva kely eo isika dia ho any amin'ny rabe fa mahita olona manana tambara-panofana hono izy. Marina tokoa izany. Maninona moa kira zarery no makany a. Sao dia hariva be sika ka ho sahirana any an-dalana any ianao. Tsy maninona re izany a. Sady ianao nge rehefa miresaka miolakolana be izany e. Sao dia hanahirana ngara be ihany no miresaka aminao. Eny ary e. Dia handeha tongotra ve sa handeha moto tsika? Aleo handeha moto dia mihodina any amin'ny terrain izaniko. Fa ahoana aloha no nataonao masaka robe toy izao ny sakafo e. Han? Vao amin'ny 5 anie izao ry haingo e. Tena hitako reraka be azy dada dia aleoko natao toy izao aloha ny raharaha. Mbola maika atory koa mantsy. Ay ve, ka hono a, reraka fotsiny sa tena manafy mihitsy tianao? Vizaka fotsiny ka. Eny ary. Dry, haingo a. Ahoana ry dada? Fa rano inona koa tosotroina matetika ity e. Tô tsy nalaina tao amin'ny siny be fa nentina fitany velany tany izany. Sao dia mba hanaonao foana ary tianao ty. Dada koa, raha netiko avy tany re io a. Fa tonga aloha dia misakafo hany dada fa za rehefa kelikely eo vao hihinana ka. Efa nisaromako amin'ny efitrano koa ny sakafoko. Za koa aloha rehefa kelikely vao hihinana ka. Mbola ho avy eo mantsy ny zato sy any dia avy miresaka aminy aho vao hisakafoko. Zany, fa anao inona ty ondry zareo ry dada? Fa ahoana aloha no nataonao masaka robe toy izao ny sakafo e. Han? Vao amin'ny 5 anie izao ry haingo e. Tena hitako reraka be azy dada dia aleoko natao toy izao aloha ny raharaha. Mbola maika atory koa mantsy. Ay ve, ka hono a, reraka fotsiny sa tena manafy mihitsy tianao? Vizaka fotsiny ka. Eny ary. Dry, haingo a. Ahoana ry dada? Fa rano inona koa tosotroina matetika ity e.
toa tsy nalaina tao amin'ny siny be fa nentina vitany velany tany izy zany. Sao dia mba hanaonao foana ary tianao ty. Dadakoa, raha nentiko avy tany re io fa tonga aloha dia misakafo hany dada fa za rehefa kelikely eo vao hihinana ka. Efa nisaromako amin'ny efitranoko ao ny sakafoko. Za koa aloha rehefa kelikely vao hihinana ka. Mbola ho avy eo mantsy ny zato siany dia avy miresaka aminy aho hisakafoko. Zany fa anao inona ty ondry zareo ry dada? Nampitady atambaro faina izy dia efa nahita ka. Sady mora le izy satria maika vola be kory zareo. Ary mba mihetsika koa nery an'izany tsy efa manana tambaro betsaka ho faina ve izy mbola mitady foana. Mandehana aloha raha ho any anefitra ianao fa efa reny miditra mivavady reny zareo e. Eny tokoa, lasa ry aloha Sady raha vao miresaka eo izy vao maika reraka be koa ianao. Dia izay daholo zareo ny fanazavana rehetra. Mino fa azanareo tsara ny fipetranapetraka ry zareo mikasika ny fandoavana ny vola hofatany a. Mazava tsara izay tompoko. Dia mbola mamerina amin'ny fisaorana rery ngarabe tena sahirana tokoa ianao. Marina mihitsy izany tompoko. Engany ka omban'Andriamanitra ianao amin'izay rehetra alehanao sy ataonao. Tsy misy fisaorana re zany rakizy. Tsy misy manana ny ampy koa nefa sambatra izay mifanampy. Azono ary ngarabe? Ahoana izay? Iaingo izay nga tsy ao? Ao izy ka. Makaina kely eo amin'ny efitranony ao. Ho any anganareo roa. Mba hitsidika kely azy aloha izay vao hody ka. Ay ve ndao ary fa dirikanareo e. Tonga arivonareo roa izany. Manahoana daholo nareo aloha Salama kia. Salama tsara iaingo ianao no manahoana? Toa mandromandry rivariva izy zany Fangakindry marariny zao za dia feo ambony fandriana. Somary vizavizaka kiza dia izay ny antony akana fandriana mialoha ohatr'izao Mandalo kely fotsiny aloha izay Dry, fangamanao traitement fanafody indry no mametraka rano amin'ny tavoahangy eo andoham-pandriana. Loza marina. Tena tadidiny any izao hoe tavoahangy efa netiko tany an-trano tavoahangy misarona orange io. Mba rano madio fotsiny akio Izay aloha fa mandra-peona kia. Veloma ry iaingo Eny ary velominareo. Dia misaotra betsaka mitsidika rivariva ry izy roa. Sady asa zany mba mamangy ihany koa e. Veloma daholo dia mirary soanareo rehetra misaotra betsaka anareo koa mitsidika. Tsisy fisaorana re Jy, fanga mbola tsy atory ianao no lozanao maka seza indray. Efa ho amin'ny 7 alina anie izao ry any mbola ifomaraina be sika hivarotra any an-tsena. Marina mihitsy izany. Tena efa reraka mihitsy ary efa te hatory. Saingy mbola zava-dehibe noho ny torimaso ny fiainatokantranotsika. Ahoana tsara fa ahoana koa izany zavatra lazainao izany. Fa misy inona Mipetra aloha ianao vetivety fa misy fanontaniana kely tiako apetraka aminao Indray ary alefasy ny fanontanianao. Ahoana marina mikasika ny tavoahangy nentinao tato an-trano iny Toetako teo andoham-fandriana ny haingo. Mba hazavao kely io ny antony azafady. Tsay, neveriko fambelazinina koa ty ianao. Ao ianao atoriko fa resaka mandany jiro zany Tsy misy matory izany eto an'io raha tsy mazava ny resaka Ary aza mieritreritra ny ala eo ianao. Heverinao fa mitampina angamba masoko tsy mahatadidy ny endrika io tavoahangy io. Sady izay anie ianao rehefa anontaniana mikasika an'io tavoahangy io dia tsy namaly ahy Izany ve dia tsy eritreretiko fa misy zavatra feninao? Tsy misy ninina re zany fa aza mamosavy eritreritra ianao ry any Eny ary, tadidiko izay teninao izay hoe tsy misy ninina. Miandry aho izany na tena tsy misy ninina marina na tsia. Hainao tsara ny toetrako njato Finna ihany ty ataonao manafatra anahy tsisy farany ty Heverinao fa tsy ho maily moa vadinao amin'izao ianao tsy hita ao an-trano izao. Ka tsy zakako ny tsy mahitanao ry haingo Tsy haiko anome tsiny avy ianao sa hevitra ho lehilahy adala. Njato tiako ianao. Saingy ataonao ahoana ny vadinao? Ny zanakao? Tena hitako hoe tsy mety izany ka. Tena tsy azo atao mihitsy. Afaka entintsika manaraka antsika anie ny zanak'iray dia indray ajanony eo amin'ny reniny. Ny raha sodiny ihany izany ry njato zavatra fady sy tsy azo atao loatra mantsy izany.
Fa ahoana kiny to tonga maraina be aty indry any? Fa anga tena zavatra maika be ny tsy mandry ny andro atoandro e. Ie, tena maika mihitsy. Ka ahoana? Mba afaka miresaka kely amiko ve ndry aloha e? Afaka tsara mihitsy ka. Saingy aza tao ela be fa mbola maika norara. Azafady ary. Aleo tonga dia atomboko ny resaka. Ahoana marina moa fifandraisanareo sy ny jato azafady? Otry? Sao dia efa mitapy ary ndry ity e. Inona mahatonga andry manontany an'izany? Ohatry ny hafahafa anie izany fanontaniandry izany e. Fa tsy andry ve mamaly tsotra an'izany e? Inona ho ao fifandraisanareo? Tsotra sady mazava anie izany ndry haingo e. Finona raika izy izany resaka fahafahenoko ato aminareo ato izany a. Salama tompoko, miala tsiny fa tonga maraina. Manahoana ania? Inona tokoa ny vaovao fa to tonga maraina be marina izany ko? Tsy izany fa misy zavatra tsy mazava mihitsy amin'ny haingo tompoko. Tsy izy irery moa izany fa hatramin'ny jato vadiko azy e. Fa ahoana? To ilaza loza anie ianao izany? Azafady aloha fa tonga dia niditra ahy e. Tsy maheno ny antsoko mihitsy nareo nefa efa ny antso ela be tao ivelany tao Salama versia. Salama tompoko. Ay tsara izany e. Fa ahoana daholo nareo reto izany raika izy a? Inona marina ny zava-misy? Sofa tonga ianao. Tsy misy miala izany eto androany. Zao ny izy tompoko. Eno tsara fazavako ny zavatra rehetra dia eo ianao hanamarina azy. Mazava tsara izay raika izy a. Ka ome fanazavana tokoa ary izay ry haingo a. Fifaninana marina moa nareo sy ny jato. Tsy misy afaka ny andaingy nareo androany. Ary efa nomana zao fiaonana zao koa. Antony dia izao, tsotra dia tsotra. Efa ela ny nanara-masonao ry haingo. Indrindra fa ianao ry jato. Saingy ny vavanareo amin'ny teny no andrasako. Ny eritreritra angamba ianao ry haingo hoe tsy azo anjara mandrakizay dia lasa mihoatra amin'ny fefy. Mangataka fanazavana marina mikasika n'io tavoahangy andoham-pandriana anao io izay ry haingo. Sao dia efa ho lasa adala ary nareo reto e. Resaka tavoahangy ve ny andanianareo andro ohatr'izao? Fa tsy ninao nga izany teniny an'izany ry haingo. Ome fanazavana mikasika an'io tavoahangy io ny izy. Matoa mantsy izy tonga maraina toy izao. Mikasika io tavoahangy misy rano io dia misy antony ao. Ka tsy hitako izay lasaina amin'izany e. Tena miseho mafy mihitsy nareo reto a. Fa aleo fanontaniako ron-jato a. Tena zavatra tsy misy dikany mihitsy anie tena kotabahanao olona vao maraina aty an-tranon'olona ity ry any e. Nafenina utsamilitiki Nitwecharau Ulimajiki Rututufarau Atsarara Nifumbalahu Zahid Farati Napuizi Kutuizani Yukuari Zotitia Kuafita Kamiri Aleo ary izany ho teny rehefa tsy teninareo e. Za tsy teny amin'izao nefa raha tsy misy porofo. Jereo kely reto vidéo nalaiko tamin'ny telefôniny reto azafady. Loza marina. Tsy afaka miala etsony androany. Tena izay sy haingo ilay niresaka mangingina ny fanakaiky ity izany. Sady ilay mifamihana kely iny mihitsy. Loso ty. Tena tamin'jato ilay nitovy fitiavana tamiko. Afa-baraka marina. Ka ahoana izao ry haingo sy ny jato a? To tsy mateny e. Azoko amin'izay mahatonga anao tsy mbola manambady hatramin'izao. Ay ianao mihitsy ny ratsy toetra. Hitan'Andriamanitra ny fonao dia tsy omeny mihitsy ianao aloha e. Rehefa tsy mahazo anjara ve dia mivadin'olona no alaina? Mba mety ve izany zavatra ataonao izany? Matoa ny jato tamana aminao dia ianao no nanaiky ary nikasika anao ry ny jato a. Malalaka amin'ny varavarana kanao ny entanao. Tsy te hiresaka betsaka aminao a. Ary tsy afaka morina koa ianao hoe lainga izay rehetra voalazako. Io ingara be vavolombelona amin'izay rehetra nataonareo sy haingo. Mikasika anao kosa ry haingo dia izao. Ny hevitra fa nety ny fitezako anao. Diso fanantenana taminao a. Noho izany dia ento ny entanao dia mandehana ianao mipetraka amin'ny toerana izay nangalako anao fahiny. Sarotra votana loatra anao ry haingo a. Ingara be? Fa nga tsy... Marina izany. Tsy zanako io fa olona sairana tany ambanivohitra lavitra tany io neto ka natsangako. Aiza ihany ty ny vadihany. Tena menatra anao mihitsy ary any marina ny amin'ny zavatra nataony haingo a. Izay aloha ry ngara be fandahoanao a. Hitanao tsara ny fitoeran'ny fanalahidin'ny trano ry njato a. Tsy te hitanao atsony a. Ary mikasika ny zanakao a. Dia aza manahy fa tsy hanakana anao ny tsitsidika andreo mihitsy a.
fa raha ny anambady anao kosa aloha ataoko angamba fa moramora kokoa zany hoe masoandro-posaka avy any andrefan'izany no niverenako aminao. Nafinina utamilitiki Itwechana umuri mati Nututufana atsarana Ifubana uzali farati Veloma ianao nafeninao tamintsika ny toetra ratsinao. Atsasakato no nomeko anao ry haingo a, angoronanao ny entanao rehetra. Vitsy zay dia lasa ianao ary aza miezaka ny andresy lahatra amin'ny iverenanao eto a. Sady fantatra nefa raha mitare amin'ilay fariny isy any laingo iny nasainao nalainy zato iny teo nidirany devoly taminareo ka nahatonga naronanao zavatra tsy manjary toy izao. Sady zay zavatra tsy mba fampiseho masoandro. Ndao aloha terina anao iania, avy anao reo ao. Ndao azy to eo fitao eo ny resaka rehefa tsy manakana tony izay ary zao nisy rin-jato a mitsidika zaza no azonao atao fa tsy makany zaza ataovy mihoatra an'izay raha tsy ataoko malala ianao tsy fanaka malemy mihitsy zao vehivavy zao fa aoka zava aminao tsara. Tena sarotra votana loatra ianao ry haingo dia fa maizana no mendrika anao. Tsy mba nahandry ny anjara tsara ianao fa nentin'ny fitiavan-tenanao ka zao ny vokany anjara ratsy ny anjaranao. Tsy avy amin'Andriamanitra zany fa noho ny ditranao. Itwechana umuri mati Nututufana atsarana Ifubana uzali farati Napuizi kutulisani Chekuyani sauti Wafita kaweko Narajiru Iepahera Aibarangina kaifidisi Fachitina kuramena narahanao teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Fitaky ny fitiavana. Reto avy no nitsangaina manokana no miaina ny tantara Radimy Aliteratra Eny, Ferdinand Solaromanana, Benjamin Nanja Mandresy, Diana Jessy, Rakotomanana Fanjanilaina. nanoratra ny tantara Nanja Mandresy.